Atao fo mahay mandray ny teninao ny fonay Jesosy. Nefa ao ny maha-olombelona mpanotanay, mamindra fo aminay, mamela ny heloky ny ratsy vitanay rehetra. Misaotra Jesosy Tompo, amin'ny anaranao no ivavahanay. Amen. Toriteny no anjarako eto. Misaotra ny komity izay nanome anjara, ka ny tenin'Andriamanitra izay anjara amin'ny izao Zaikabe FBL atao eto Fianarantsoa izao dia ny bokin'ny Estera. Ny Estera toko fahaefatra, andininy fahaefatra amby folo. Estera toko fahaefatra, andininy fahaefatra amby folo ihany. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao, dia hisy fahafahana sy famonjena hiseho avy amin'ny fitoerana hafa eo amin'ny Jiosy. Fa ianao sy ny mpianakavindraonao kosa dia haringana. Ary izy no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratananao ho amin'ny fanjakana. Ry Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hita mazava tsara eto fa ny bokin'ny Estera dia tsy milaza n'Andriamanitra mihitsy. Nefa azo raisina fa misy fitondrana sy drafim-panavotana ataon'Andriamanitra ny ao anatiny. Fantatra ara-tantara fa kamboty Estera. Ary Mordekay tandapa Jiosy no solondray ny teza azy sy nanolokolo azy. Ny dikany hoe Estera dia kintana. Io Estera io dia anarana Jiosy io. Vehivavy nanana ny maha-izy azy Estera teo anatrehan'ireo Jiosy. Ary teo anatrehan'ny gouvernoura Hamana izay nikasa handringana ny Jiosy rehetra. Ka izany indrindra ny voan'ny lohateny hoe fandraisana andraikitra, hahafoana ny fandringanana. Io no lohateny iangatsika, fandraisana andraikitra, hahafoana ny fandringanana. Ny fandraisana andraikitra, hita ny hazohazo Estera tamin'ny fandraisana andraikitra, ny salasala, ny anana, nefa tsy nijanona Mordekay rainy fa nampahery azy, ny teny taminy hoe raha tsy miteny ianao, raha hangina ihany ianao, dia ho tonga ny fandringanana. Raha dika mahitsitsy dia zao, fotoana tokony hitenenanao zao Estera. Mitenena ianao, miteza hiloha-peo hanavitra ireo Jiosy maro. Io no resaka ny fanaovan'izy mianaka nambarany tamin'ny Estera. Nefa dia zao, nisy fitaovana nentin'ny Estera nananteterahany izany andraikitra lehibe napetraka taminy izany. Nefa ampahatsiarovana antsika kristianina fa izao. Na tsy nandray andraikitra Estera, na nandray andraikitra Estera, dia tsy miova Andriamanitra. Andriamanitra manantanteraka ny sitrapony ihany. Fa zao, miantso olona izy hanao ny asany. Estera, ny fomba fiadiny Estera dia nanana fanetretena Estera, nanana fahendrena Estera, ary tao ihany koa ny fihenoana ny hafa, ny hain'ny hafa Estera. Zany no fiadiana nentin'ny Estera hanatanteraka ny fandraisana andraikitra nataony. Satria io no entina hanafoanana ny fandringanana ho tonga amin'ny Jiosy. Niara asa tamin'ny hafa Estera, tsy nanavaka na lehilahy na vehivavy. Niara asa tamin'ny vadiny Estera, na nisy lanjan'ny vadiny Estera, na dia hangataka aza, na siany lanjany mahampanjaka n'io vadiny io. Tsy nirehareha izy, ny azony Estera natao aneno, nanao herisetra kely tamin-drangahy, fa tsy nanao izany Estera. Fa niresaka, moramora, nandamina, nangataka, kary dia nahazo tamin'ny fangatahana. Izany no fomba nentin'ny Estera nanantanterahana izany andraikitra izany, na dia tao aza ny fisalasanany, tao ny tahotra, tao ny ahiahy, dia tsy nisaraka tamin'ny Mordekay rainy, fa niara niasa taminy. Zava-dehibe amin'ny fandraisana andraikitra ry havana ny fiaraha-miasa amin'ny hafa, ny fametrahana ny hafa amin'ny toerana misy azy.
tsy vita raha olondrery no mandray ndraikitra fa miara-mientana miara-miasa ary io no nataony Estera tsy nisaraka ny fandray tamin'ny Mordekay Estera ary tamin'izany fotoana zany angamba mbola tsy nisy telefona fa dia zao naniraka olona tsy tapaka mihitsy ny fifandraisan'ny Estera sy Mordekay ny fandray hatrany satria te hanatanteraka ny fanafahana ireo tsiosy tsy maintsy haringa ny hamana ry mpizaika zay mivory eto io no fitaovana lehibe zay nentiny Estera nanatanterahana ny fandraisana andraikitra tao ny fanetretena tao ny fibebana zay endriky ny fanamelohatena zay endriky ny fanekena hodiso fanekena tsinotsinona zay nataony Jiosy dia ny fisaonana ny takosenana tamin'ny lavenina nataony Jiosy izany fomba fanaony Jiosy endrika fibebana izany endrika fanetretena izany nampanaovy ny Estera izany ireo Jiosy maro aoka hifadihanina aoka hiosdavenina hisaona ary Mordekay raha nanaterany akanjo dia zao tsy nanaiky fa hanohy ny fisaonana fangatahana fitodiana amin'Andriamanitra io no fiadiana lehibe indrindra io no fiadiana ambony indrindra dia zao ny fiaina mpibebana ny fiaina mpibebana manoloana ny andraikitra zay omeny Jesosy atsika mibebaka manetry tena eo anoloany izany andraikitra izany ary ny manaraka dia zao mamatotra tsara ny fiaraha-miasa tsy manavaka nizaniza na lehilahy na vehivavy dia afaka miara-miasa hanatanteraka ny andraikitra hanafoana ny fandringanana zay ho tonga ary ny fifandraisana teneny ny teny vahiny hoe communication tena ilaina ny fandraisana andraikitra ny fananana fifandraisana amin'ny hafa ny fandraisana ny hafa ho mpiara-miasa miara-midinika amin'izay atao rehetra fa tsy miasa irery Estera dia nasehony zany niara-niasa tamin'ny vady ny mpanjaka izy ary niara-niasa tamin'ny Mordekay rainy ary tamin'ny indrindra no nandraisan'ny fandresena no nandraisan'ny fandresena ka nivadika ny rasa i Mordekay zay napetraky nyty gouvernoura ty ny volavolainy ty gouvernoura ity ary nieritreretiny ty gouvernoura ity ho vonoina dia nivadika tany amin'ny famonoana fanantonana tamin'ny azo ry mpizaika malala zay manatrika eto miandry antsika handray andraikitra ny firenena ireo no fiadiana efa tolotry ny Estera ny fiainam-pibebahana ny fiaraha-miasa amin'ny hafa dia ao anatin'izany ny tena fanolora-tena manolo tena amin'ny asa zay apetraka tsy manao tandrevaka tsy manao kitoatoa nataony Estera zava-dehibe ny andraikitra zay napetraka taminy ka nilazany hoe hataoko ahoana no hijery ny loza hantsony fireneko ianao koa zay tonga eto nandany vola aman-karena ny azakazaka nanao ny ainao tsy ho zavatra samby manana any andraikitsika isika mianakavy isika tsirairay any amin'ny toerana misy atsika ahoana no fijoronao ao ahoana no fipetraka ao mpiandraikitra mijijy baolina irery ve mpiandraikitra mitondra ny andraikitra irery ve sa miasa amin'ny hafa manavaka ve fa tsy maintsy vehivavy no ara-miasa sa anjaratsika mandiny tena manoloana n'izany tenin'Andriamanitra izany fa io no lesona lehibe apetraka Estera tsy maintsy manana fiadiana isika hoentsika miady hanatanterahana n'izay andraikitra izany Andriamanitra tsy maintsy manantanteraka ny sitrapony fa isika zay olom-boafidy dia tian'Andriamanitra hanoa hanaiky nanana ny Estera izany toetra izany nanoa i Estera nanaiky Estera raha fa niteny Mordekay na dia indraindray aza te hiady hevitra fa dia nanaiky amin'ny farany ilana koa izany ilana ny fanekena ary dia teo Mordekay nilaza aminy hoe mbola hangina ve ianao Estera hangina ve ianao amin'izao loza mananotanina izao isika zay manatrika eto koa tany ndoza ity firenentsika ity
maro ny zavatra zay mifamafaho eto amin'ity firenena ity. Maro ny zavatra te handringana n'ity firenena ity. Ianao izany no andrasan'Andriamanitra handray andraikitra ny amin'izany. Tonga ny fotoana zay hampiloam-peo atsika. Tonga ny fotoana zay hiantsoantsoatsika, hitenenantsika, hanentanantsika fa tokony hitsangana, hijoro handray andraikitra amin'izao firenena izao. Ary izany no mahareny atsika tompon'ny firenena isika. Avy amin'ireny ny teny hoe firenena. Ka izany no andrasana amintsika ny fandraisana andraikitra feno. Fa indraindray dia ny zava-miseho ataoko hoe mahadiso fanantenanan'Andriamanitra. Satria isika zay nametrany ny fitokisana indrindra no manao tandrevaka amin'ny andraikitra apetraka amintsika. Everitsika ho fanampin-javatra fotsiny, ho zavatra ivelany fotsiny ny andraikitra apetraka amintsika. Eto Estera dia mametraka lesona be, lehibe, tapahany hevitrao, handray andraikitra avy hatrany. Ary hiloam-peo, hiteny, hamonjy ny firenena. Estera eto dia namonjy ny jiosy maro. Enao koa andrasana hamonjy reto malagasy maro. Hamonjy ity firenena malagasy ity, hamonjy izao tontolo izao. Andrasana ny fandraisanao andraikitra. Mbola isalasala ve tsika ry vehivavy. Mbola hangatakandro ve isika, mbola hiady hevitra amin'ny fandraisana andraikitra. Raiso ny andraikitrao. Fa io no lohateny lehibe, fandraisana andraikitra hanafoanana ny fandringanana maro. Satria ao anatin'ny fandraisana andraikitra no isian'ny fanoloran-tena tanteraka, no isian'ny fibebahana tanteraka. Ao anatin'ny fandraisana andraikitra no fiekena ny heloka eo anatrihan'Andriamanitra mpanome andraikitra. Tsarofa raha mandray andraikitra ianao dia tompona andraikitra. Tompona andraikitra amin'ny andraikitra zay apetraka aminao ianao. Sao dia hanilika andraikitra amin'ny hafa. Sao dia hialatsiny ka hiteny maro raha samihafa raha ametrahana andraikitra. Ny zava-dehibe dia sao. Tsika sendrasendra ny ahatongavantsika eto amin'ity zaika ity. Fa tian'Andriamanitra hahafantatra koa ny andraikitra zay apetraka amintsika tsirairay. Tsika vehivavy, isika mpizaika rehetra. Ka hanapa-kevitra avy hatrany handray andraikitra. Ka hiloam-peo fa tsy hangina. Fa io ny zava-misy mangina ihany mandefitra. Fa atao akory moa fa mandefitsy. Tsy izany ry havana. Tsy nandefitra Estera eto. Fa tena nijoro ary nangataka ny talaho tamin'ilay mpanjaka zay vadiny. Vadiny io fa nangatahany, napetrany amin'ny toerany. Satria te hanafaka, te hamonjy ireo jiosy maro izy. Tsy manana an'izany hetaheta izany koa ve isika. Tsy ao anatintsika izany hetaheta hamonjy ny firenena izany. Hanafaka ny fandringanana maro eto amin'ity firenena ity zay tandindinondoza ity Madagascar ity. Amin'izao fotoana misy antsika izao. Izaho, ianao no sisandraisana, andrasana, ko aza mangatakandro ry havana. Raiso ny andraikitrao. Mijoroa fa tompona andraikitra ianao. Apetraka aminao zany andraikitra izany. Tsy kisendrasendra ny fidianan'i Jesosy ianao. Ametrahana an'io andraikitra io, fa fantan'i Jesosy ny mombanao. Ka raiso ary ny andraikitra. Fa miandry anao ny firenena, miandry anao ny malagasy maro, miandry anao ny fiangonana. Tapaho ny hevitrao. Tena ho mpandray andraikitra ary ho tompona andraikitra isika rehetra. Io no lesona lehibe amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka anjarantsika tsirairay ny mandiny tena manoloana n'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka tsy hijanom-potsiny amin'izany fa mpandray andraikitra, fa mandeha koa hampandray andraikitra ny hafa. Mandeha koa hanentana ny hafa mba hijoro fa volombelona handray andraikitra koa. Satria efa mandray andraikitra dia mampandray andraikitra ny hafa koa. Milaza amin'ny hafa fa tsy maintsy mandray andraikitra ny zanak'Andriamanitra mba hanafoana ny fandringanana misy eto amin'ny firenena. Na ny fandringanana misy ao anatin'ny fiangonana aza miandry atsika ny firenena. Tsarofa manana didy lehibe isika ry mpizaika. Tsika sendrasendra ny fahatongavanao eto. Fa tian'Andriamanitra hahaheno izany ary handray izany, hampihatrany izany amin'ny fiainantsika rehetra isika. Ka raha mampandray andraikitra ny hafa, ho tonga ny Jesosy. Ho tonga Jesosy ka hanavaka ny azy sy ny tsy azy. Ka raha tonga izy dia tsy ho diso fanantenana amintsika, satria ho tratsy ny mandray andraikitra isika rehetra. Ary hijoro fa volombelona aminy, hanao tatitra aminy fa vita ny andraikitra izay napetraka ao. Ka ilaza Jesosy ry mpanompo tsara sady mahatoky.
natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao voninahitra ao n'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen vavakintsika tsy lany taraina zahay Jesosy ny amin'ny fitiavanao tsapanay loatra ny amin'ny fangorahamponao mijery anay izay haringa ny faharatsiana mangorakoraka ny fonao mijery anay satria handringana anay izao tontolo izao nefa saotranao fa teo ny teninao misaotranao fa miresaka aminay ianao androany manosika anay hiloha-peo zahay ary hosahy andraindray indrindra fa zahay vehivavy izay ivantanany izao tenin'Andriamanitra izao dia manampy anay amin'ny ataonay rehetra da io zao saika izao mba hatanteraka hatramin'ny farany izahay tsirairay avy ary handray ny hery ka hijoro vavolombelona amin'ny toerana misy anay koa amin'ny anaratsoanao ny vavahanay misaotra ry Jesosinay amen
Jesus Sisaninoa Topisiku Cantunir zavaboari